Ampifaliana mandrakariva ny arabana sy anolorana zava-tsy ho anao mpanaraka ny fifampizarana rehetra izay ataontsika eto amin'ny pejy zava-manahirana vehivavy a. Mino aho fa efa niandry ianao izay amin'ity volana mety ny fifaninanana azahoana ray hetsy ariary. Nahoana no atao ray hetsy ariary a? Satria ankalazan'ny fetiny reny atsika amin'ny alahady farany amin'ity volana mety izany hoe amin'ny alahady 5 ny volana me a, dia tsy ataontsika 5 alina ariary araka ny mahazatra fotsiny ary tsy ataontsika amin'ny andro farany volana amin'ny volana diavina ny fanolorana an'ilay fanomezana fa satria fanomezana fetiny reny izany ilay ray hetsy ariary a, dia zoma alina 17 ny volana me amin'ny 12 alina any Madagasikara indray izany a no ataontsika farany fandraisana anjara, dia amin'izay mba manana fotoana ahafahan'ilay mahazo an'ilay fanomezana mividy kadô ho an'ny reniny a, ny asabotsy a, na ho an'azy tenany raha ohatra ka reny izy a, mba ahafahany manao fankalazana ny alahady. Dia tsy miandry farany volana izany antsika amin'ity volana mety satria ankalazan'ny fetiny reny amin'ny alahady 15 ny volana me, fa amin'ny zoma 17 ny volana me amin'ny 12 alina any Madagasikara ny farany fandraisana anjara, sady tsy mila miandry an'ilay fampianarana ho atolotra anatin'ity volana ity intsony antsika izay vao afaka mamaly a, fa amin'izao andro itenenako izao a dia afaka avy dia manday anjara anao satria tsotra kely ny fifaninanana amin'ity volana mety araka ny lazaiko teo hoe fankalazana ny fetiny reny a, dia ireo vehivavy rehetra efa nianarantsika tao anatin'izay fampianarana 19 izay izany tao anatin'ny enim-bolana no holazainao ny anarany a, dia teneninao hoe reniny iza izy amin'ny mahafetiny reny anazy a, mifidy folo amin'ireo vehivavy be dia be efa nianarantsika izay efa nianarantsika teto amin'ny pejy ihany a, izany hoe dia ireo tsara izany sao dia vehivavy tao anatin'ilay fampianarana 19 no teneninao a, lazao ny anarany a, dia lazao hoe reniny iza izy a, dia ny fepetra faharoa mbola tsotra kely koa milazà zavatra 10 mahakasika an'ilay vehivavy tsirairay, izany hoe zavatra 100 izany no lazainao a mahakasika ny vehivavy 10 a, dia ny farany a, satria mety maro be nareo no ahitan'izany vehivavy 10 sy zavatra 10 momba ny vehivavy 10 izany a, dia ny hijerentsika izany hoe iza ny anankiray azo an'ilay ray hetsy ariary a, dia asao ny namanao a hanao reaction amin'ilay commentaire izay ataonao amin'ity publication ity a, dia izay mahazo reaction maro indrindra izany a, na j'aime io na j'adore io na izay karazana reaction ataonao eo indray izany a, no azahoanao an'ilay ray hetsy ariary a amin'ny zoma 17 ny volana me amin'ny 12 alina. Izao ny mba tsy hahataraiky ny i-invitenao ny namanao anao j'aime izany, satria ny fepetratsika eto amin'ny pejy dia hoe tsy voatery vitanao daholo izy 100 ireo a, tsy voatery efa vidianao daholo ireo vehivavy 10 ireo a, izay vao manomboka ny fifaninanana, satria ny reaction no isaina amin'ity, dia afaka atombokanao amin'ny commentaire anankiray fotsiny aloha a, dia asainao manao reaction sahady ny namanao a, dia afaka ovainao tsikelikely, atombonao tsikelikely eny amin'izay izany ilay vehivavy sy ilay mombamomba anazy a izay ho soratanao, satria mikaonty be ny fotoana izay tonga farafara izany mety taraiky izy vao miinvite ny namany anao reaction, ka mba tsy hisiany fiangarana dia araka ny mahazatra azonao ovaovaina foana ny isan'ny valiteny omenao a mandra-pahatonga ny zoma 17 ny volana me, fa izao kosa tsy maintsy fenonao a ilay vehivavy 10 sy zavatra 10 mombamomba ny vehivavy tsirairay a, izay vao isan'ny saina ho mpandray anjara azo an'ilay ray hetsy ariary ianao a amin'ny zoma 17 ny volana avrila amin'ny 20 alina. Araka ny lazaiko teo a, sady fanaovana tombana moa izany izy ity no fanomezana fetiny reny a, dia raha mbola tsy naharaka anao, azonao averina jerena reto daholo izany ilay vehivavy efa nianarantsika teto. Natomboka antsika hatrany amin'ny Eva,
ty Eva no nianarantsika voalohany fa reo matriarka 5 reto ambany efa taty amin'ny taranaka tafarany Abrahama taty ilay taranaky Joda. I taranaky Joda zany no ianarantsika aloha ny fanesy fa niverina kely hatrany amin'ny Eva tsika rehefa vitatsika ilay matriarka 5. Ilay matriarka 5 averiko indray mandeha Tamara, Rahaba, Ruta, Batseba ary Maria. Dia rehefa vitatsika momba an'ireo matriarka 5 ireo tamin'ny taona lasa, dia izay tsika vao niverina indray mandeha taty amin'ny Eva, dia nianatra ny Iada sy Zila, dia isan'ny vehivavy voatononao koa i Nama, dia nianarantsika avy eo koa ny Toya, i Sara, i Agara, i Ketura, izy telo vavy ireo samy vadiny Abrahama daholo, dia taty amin'ny ankoatran'ny taranaky Abrahama koa tamin'ny rahalany Abrahama foana koa zany i Nahora no niteraka ny Rebeka ilay vadiny Sara, dia nianarantsika koa taty amin'ilay rahalany Abrahama anankiray voatonona ao amin'ny Baiboly izay niteraka ny Lota, ny momba ny vady aman-janaky Lota izay tsy voatonona anarana moa ry zareo ao amin'ny Baiboly, dia avy eo nianarantsika ny momba an'ireo vadiny Jakoba anaky-efatra izay niteraka an'ireo firenena 12 ao amin'ny Israely satria ny lehilahy ihany no firenena 12 fa manan-janaka vavy anankiray Jakoba, dia ilay zanakany tamin'ilay vady voalohany i Lea, dia ny vady faharoa Bila, vady fahatelo Rahely ary vady fahaefatra i Zilpa. Dia ireo vehivavy rehetrarehetra reo zany niaraka tamin'ny Dina, dia efa nianarantsika teto amin'ny pejy daholo, dia avy eo tsika nitohy amin'izay nanomboka taty amin'ny taranaky Joda ka hatrany amin'ny Maria moa nianarantsika aloha izay vao hiverina amin'ireo vehivavy hafa rehetrarehetra koa tsika, dia araka ny nianarantsika farany zany tamin'ny volana Avril teo, dia ireo vehivavy telo izay voatonona tamin'ilay taranaka fahaefatra ambin'ny folo faharoa araka ny fitantaran'ny Matio. Araka ny fitantaran'ny Matio dia nisy taranaka 450 nanomboka tamin'ny Abrahama ka hatramin'ny Davida mpanjaka. Dia ireny vehivavy rehetrarehetra ilay nianarantsika matriarka 4 zany dia tao anatin'ny taranaka 450 voalohany io. Dia nanomboka tamin'ny taranaka fahaefatra ambin'ny folo faharoa izay nianarantsika vao tamin'ny volana lasa teo, dia tsy nisy voatonona tsony amin'izay nianaran'ireo ilay lehilahy voatonona ao amin'ny tetiarana ireo, fa izay no nahatonga antsika nianatra ny Naomi, Naomi ilay rafozan'ny Rota sy i Hulda ilay mpaminany vavy ary i Estera. Ireo ihany zany no isany hoe voatonona sy voalazalaza ny mombamomba anazy misy kokoa afaka nianarantsika teto amin'ny pejy ao amin'ny Baiboly, fa tsy ireo ihany ny vehivavy amin'ny taranaky Joda izay voatonona ao amin'ny Baiboly, fa ohatra zao nisy an'ilay mpanjaka vavy izay antsoina hoe Atalia, hitantsika any amin'ny mpanjaka faharoa toko faha 112 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo izy, dia miverina tantarainy tantara faharoa toko faharoa amby roapolo ny andininy fahafolo koa, zany hoe nisy mpanjaka vavy koa teo amin'ny taranaky Joda, fa tsy nianarantsika moa ny momba ny Atalia satria Atalia dia tena mpanjaka vavy namono ny zaza rehetra tamin'ny taranaky Joda mba tsy hisy handimby anazy amin'ny fanjakany tao, dia tsy misy lesona tsara tokony ianarantsika loatra momba ny Atalia. Dia misy vehivavy hafa koa voatonona taranaky Joda fa tanatin'ilay tetiarana rahantsika dia tsy nianarantsika aloha izy tao anatin'ilay taranaka 450 faharoa, fa any amin'ny tantara faharoa toko faharoa amby roapolo ny andininy faha 112 zao dia voatonona koa i Joseba, zanaka vavin'ny mpanjaka Jeroboama, zany hoe misy vehivavy maro ihany amin'ny taranaky Joda fa tsy manaraka an'ilay tetiarana izay voalaza ao amin'ny Matio ilay arahantsika ka hatrany amin'ny Jesosy, dia hiverenantsika ihany ireny any afarany, fa hatreto zany aloha vitantsika indray ny taranaka fahaefatra ambin'ny folo faharoa hatramin'ny Davida hatramin'ny zanak'Israely tany a Babilôna, dia raha sitrapon'ny tompo
amin'ny volana jona indray antsika vao manohy ny fampianarana momba an'ireo vehivavy ao amin'ny baiboly ireo dia hidirantsika indray zany ireo vehivavy tamin'ny taranaka 14 manaraka nanomboka tamin'ny nivoahan'ny zanak'Israely avy tany Babilôna ka hatrany amin'ny Maria ireo vehivavy amin'ny taranaka Joda ihany aloha. Fa araka nefa niresantsika hatrany aloha be tany misy 900 mahery ny anaran'ny vehivavy voatonona anarana ao amin'ny baiboly ary mbola ankoatran'izany ilay tsy voatonona anarana fa hoe vehivavy razazavavy, vehivavy ohatra hoe ilay vehivavy Samaritana, ilay vehivavy nandeha misy karazana vehivavy be dia be tsy voatonona anarana koa ao amin'ny baiboly ianarantsika mitohy eto amin'ny pejy daholo raha sitrapon'ny Tompo fa hatreto aloha zany dia ireo efa nianarantsika ireo ihany misafidiana 10 anao dia milazà mombamomba anazy 10 avy isaky ny vehivavy anankiray mifidy aloha anao vehivavy 10 lazao ny mombamomba anazy 10 anaky 10 zany hoe 100 zany ny lazainao satria 10 fois 10 izay koa no maharay hetsy ny fanomezana amin'ity fankalazana ny fetiny reny ity dia ny fepetra fahatelo farany asaivo manao réaction ny namanao rehetrarehetra dia izay mahazo réaction maro indrindra ka mahafeno an'ireo fepetra ireo na mitovy aza ilay vehivavy 10 safidiana ireo na tsy mitovy fa tsy ny anaran'ilay vehivavy ihany no lazaina amin'ny mahafankalazana ny fetiny reny anazy fa lazao hoe reniny iza izy ray amin'ny zanany fotsiny zany no tonononao dia afaka azahoanao ray hetsy ariary amin'ny zoma 27 ny volana May amin'ny 12 alina any Madagasikara dia mirary soanao sahady amin'ny fifaninanana dia hifankahita eto moa zany antsika satria ankalazan'ny fetiny reny fa ny fampianarana soratra masina no miato kely aloha amin'ity volana ity satria manao tombana antsika manao fanadinana raha teo koa zany ampianarana dia fotoana zany ho anao izay tsy naharaka hatramin'izay iverenjerena fa efa misy fampianarana momba fampianarana 12 momba ny vehivavy ao amin'ny baiboly efa vitantsika teto amin'ny pejy ankoatran'ireo toriteny 4 izay momba ny écoféminisme nataontsika tamin'iny volana marsa iny dia mirary soa sahady ankalazao manomboka amin'izao fanombohan'ny volana May izao ny fetiny reny satria tena fahasoavana nomen'Andriamanitra antsika ny mahareny zavatra tena tsara sy ankalazaina zany mahareny zany fa tsy zavatra aratsiana sy atao hoe iankinandrindrina irery sotroina ny rano tsy tiana na rariny niteraka sy ny sisa fa za manokana dia isaorako an'Andriamanitra fa mbola tsy nisy fanomezana tsara indrindra tamin'ny fiainako nomen'Andriamanitra na hatreto ankoatra ny nahareny ankalazaiko manomboka androany ny ankalazao manomboka androany koa ny ianao raha te hahazo fanomezana ray hetsy ariary ianao na te hanome fanomezana ray hetsy ariary ho an'ny reninao na ho an'ny vadinao dia manjara amin'ny fifaninanana hatramin'ny zoma 27 ny volana May amin'ny 20 alina any Madagasikara mba ho azonao amin'ny asabotsy 14 May ny fanomezana ka ahafahanao manolotra an'izany ho an'ny reny na ho an'ny tenanao dia mirary soantsika rehetrarehetra indray samy ho tahian'Andriamanitra daholo tsika.